Lemena. Tantara mitoy nosoratany Jedy John Fanembinintsoa na Jedy Faneva. Ovelomin'ny Louise Ravelsoa Nanja. Miaraka amin'ny Christophe Rabiarmanana, Zoma amin'ny Rina, Faly. Mandray feo, mamiaro vony, mandrindra ra teknika, Ava, manatontosa, Nanja, Razavondrakoto. Ity tantara ity dia nalaina tamin'ny tononkirany Ifany na Ifany Roland Randriamanantsoa, ilay mitondra ny lohateny hoe Ilemena. Fa mahatantara azy dia nitarin'ny mpanoratra izany ho azo lalaofina anonjam-peo ary efa nahazona lalana tamin'ny Ifany tompon'ny hira. Andro voalohany. Lemena, Lemena ô, avy aloha ianao aty. Ahoana tompoka? Miantso anga mam'izay? Eny anaka, miantso anao tokoa. Eny ary ity aka entony teny mama fa miaino a? Eo, mipetra amin'ny akalana aloha fa lavalava ihany ny resantsika mianaka. Zay. Zao a, hitanao tsara anga amin'izao farim-piainantsika izao. Sika raha teo tsy mba nanakavana fa singa indriry hatr'izay, satria efa nitantaraiko taminao fa adala ho ny ato aloha ka verisaina tsy nahalala ninonninona. Tao anatin'izany anefa dia be vokanao a, ary raha vao teraka ianao dia neny rasoary no nikarakara sy nitaizanao, ary izy koa no nikaroka hevitra rehetra mba hasitrana na hiverenany fitadidiako izany. Feno roa ambin'ny folo taona nefa ianao vao niverina tsikelikely ny fitadidiako. Saingina izany aza dia tsy nisy tadidiko ka ankoatran'izany teraka anao nakaty. Nanainarako aza moa dia napetapetaka tany fotsiny, toy ny hoe olon'olom-poana ny fahatsapako ny tenako. Hatreto izany dia tsy misy mahalala an'izay tena rainao. Na izaho na ineny rasoary nitaizanao sy nikarakara, ary tsy fantatra hatramin'izao. Moa izaho koa tsy te halala azy intsony satria matoa izy tsy nirarahanao hatr'izay dia tsy tsapan'izany atao hoe fitiavan-janaka izany. Ary ezaka ny hanao izay mahasambatra antsika na dia toy izao aza ny fiainantsika. Neny rasoary raha teo iny efa nandao antsika 10 taona lasa. Mamela anaka fa tsy mba nanana fahafahana mba ho anao teo amin'ny lafin'ny fampianarana noho izany antony rehetra izany. Zara raha nandia sekoly ianao satria taona fahatelo no niala tsy nianatra intsony teny amin'ny ambaratonga fototra ka nanapa-kevitra ny hiala. Satria nataon'ny ankizy fanalana no ianao efa zoky indrindra tao an-tsekoly angamba hoy ianao. Ankilan'izay koa namoizantsika neny rasoary ka ny anerinao dia nanampy ana dia mbola tsy feno 12 taona azy ianao tamin'izay. Teto Ambatovotsy kely ianao niteraka ary mety mbola eto koa ny ilevana. Fa ihany tokoa aloha izany fondreny izany. Mama, efa fantatro izany. Ary izany no hitadiavako vola ho fanampiana ny fiainantsika satria tsika nge tsy mba manakavana afaka ny hanampy ary zavatra efa lasa izany ka tsy tokony hiverenana intsony. Ny lasa tokoa tsy hiverina, saingy ny hitany sanany lasa anie ho ny hibanjenana ny ho avy. Aneo tsara koa fa ny teny ty efa miaosa, ny aina raha teo tsy mifametra. Manantena ny fahendrenao izay efa nahalalako anao amin'ny mahalemenanao hatr'izay anaka. Matoky ianao ry mama. Tia izaho dia adala hono ka tsy mahalala ninonninona taloha. Ary raha vao mba nahalala dia toa efa fahatrana lalina ny nisy aho. Angamba kosa iandroko sisa dia toy izao foana. Fa ny tena mampalahelo aho dia tianao ny ara-mizaka amiko an'izany. Mama, efa eto ary fanoana foana tsika ka aza manahy ianao. Mahandro tsika. Fa mahatsiaro sambatra satria manan-karena fitiavana, mifampizarana, fifalinana alahelo. Izay indrindra anaka. Olona endry sy be fitiavana ianao sady tia mpiarabelona aminao. Na dia olona tsy dia nahita fianarana firy ka sitrako raha toy izany foana ianao. Matoky ianao anaka. Aza manahy ianao ry mama fa raha mbola eto koa dia tsy maintsy ataoko izay hampifaly anao sy hanavotako ny fiainantsika na dia tsy tonga lafatra aza. Izaho koa ezaka ny hanangona an'ireo vola karamako amin'ny fanaovana isan'andro eny an-tsana, amparitra isan-karazany
Napitsika nolona an'ireo omby kely anankiroa ireo. Tsy maintsy tafita retsika ry mama. Sikiny ny hery fa hifanohany eny foantsika mba tsy ho potraka na ho kivy. Hoaiza izany le mena? Mamikiviky mafy dia tsy mahita mihitsy miaraka amin'ny sarikle izy. Fa varina izy aloha no atosika soavainy. Ny gamba. Fa ny antsinana tanàna letsy anosika le variny ngaraka. Le farany sisa no vitaiko anefa ny sasany efa vitako omaly sy tamin'izany. Tena miasa nareo ka. Marina moa. Ka raha izany ara dia maso vetivety ara aloha maka sarikle izy amina dia apiko lahy amin'izay vetivety. Aiza kosa letsy amin'izao paoziny lahy zao. Vitako androany angery eo na dia hoe ataoko hoe maizimaizina za vao tafavoaka. Fa maninona aloha zao paoziko zao ka? Ataoko tia mba mahay miasa sy mivelona ety mpanvoatra io. Tsy tokony hiarana fisalasalana aloha. Ka mangeitsika sady fanavitanareo mianaka izany. Dia misaotra letsy. Tena kama marina lahy. Ndiana raha lay vao fitaovana lahy fa miandry eto ah. Oay, dia mba hitondray kaopy na zinga letsy hanovozana rano sotroina eny Andoharano fa adinoko ah. Ody rija kely marina. Manahoana ianao? Ndao mandrosoa e? Manahoana raha matora zanatra ivo tsy izany fa saky hitady an'le mena io. Ao antsinanatra anao izy mamaky kitay. Izany ianao mikapakapa ao ambadika eo izany. Dia mety izay koa ny tsy nahenon'ny antsonao teo. Ka raha izany ary aloha dia aleo ary aloha hoany fa ilosako ianao e. Eny ary fizako io mbola andeha hiavoka etsy eny Ambalavoriany mantsy. Mazo toa re maman'le mena. Ao very le mena. Le rija. Dia ahoana letsy ny akambako ah. Maina tsara kosa izany kitay anareo izany ka mahafinaritra ery ny mamaky azy. Izany ve letsy. Efa elaela reny teo fa mbola nisy nataina tao moa. Izao vao manam-potoana dia nivakiany e. Za io nefa vao saky hitaona an'la hoe hiaraka hikapa kitay any an-tsisin-drano any fa tsy misy ataina intsony ao aminay. Nefa ary zareo lasa le tsadolo fa za sy le zandriko vavy inona fa izy nahandro ny sakafo mpanao raharaha dia anjarako maka kitay. Ndao mba hiaraka raha mazoto hoe laha amin'izay koa misy amidinareo aminay fa izay nge mividy. Aiza kosa letsy ah. Elahy rehefa manampy na manome vola za tsy mandray elahy. Ka izay miaraka maka kitay ve letsy dia tsy maintsy ho tambazana vola amin'io elahy fa tsy hoe olon-kafa. Ao letsy fa apiko elahy fa tsy misy tampony akory izany ah. Efa ho vita reto fa andraso aho dia miaraka tsika fa za koa nge tapany hariva tsy manao ninonina intsony e. Fa mandrapavita ny lahan'ireo dia nandreto efa vita reto any an-trano ara fa aiza jerijery fotsiny e. Eny ary atao any efitra atsimo ao letsy ah. Eo ambony kibikely eo ah. Hitako ka. À la recherche de bons plans chez Orange, découvrez Orange Shop sur www.orange.mg. La nouvelle destination pour un shopping en ligne malin. Des produits exclusifs et des offres exceptionnelles disponibles uniquement sur Orange Shop. Smartphones, accessoires, forfait data et bien plus encore livrés directement chez vous ou à récupérer en boutique suivant votre convenance. Orange Shop, c'est aussi un paiement sécurisé avec un service client privilégié. Orange, avec vous partout, même en ligne. Chaque mois, de nouveaux produits exclusifs sur Orange Shop. Toujours plus de choix dans les téléphones et les accessoires. Orange et Vanillano. Cahier l'étudiant, Fianarana, lavorari. Cahier amni vidini rari. Cahier l'étudiant, cahier malatabe. Cahier matezabe. Cahier l'étudiant. Mazava taranti. Foot tarantaranta. Cahier l'étudiant. Cahier l'étudiant. Bakazout nyanasa. Cahier l'étudiant. Bazara surata. Bakinya sana. Cahier
ty azo dia zany. Mety misy faka mamahatra angamba aloha dia mizina fotsiny ko. Ka eo ary miaraka manongotra tsika amin'ny ralina fa ohatra ny efa kely sisa no mamahatra azy zany a. Eo ary ao manisa telo a dia avy hatrany tonga dia roitsika mianatsimo a. Vonina vela vonina. ao ary isa 2 3 eo ary kely sisa niongotra hatrany fakany any marina. Aleo aloha kiapany tsy azo hitsy fa ohatra maina izy zany ay ilozako aloha ela fa hitaditady ihany a. Aleo avato ny kiapako azy. Mafy izy zany aleo aloha hiato kely fa tena reraka ako. Zay aleo amin'izay toizana ka. Tena mafy izy zany. Mozatra loatra koa izy dia midofotra fotsiny le famaky. Sahirany ringela zany aleo lapiko hitako fa tena reraka ery ala sady miraradraraka ny atsemboalina. Atolory amin'ny famaky dia aleo anoizako azy ary. Dia raha azo atao dia miala lavidavitra eto fa sao ipiti amin'ny somboka azo eo na ipiti amin'ny famaky eny ary lasa ny ka vetivety dia fa nahazo betsaka sady. Aleo somary valiana avy ato aloha zay mozatra lesy izy zany ka aleo atondray aloha. Masoko marina Lemena naninona tsy haiko fa misy zavatra tampoka tao anatin'ny maso ka nanditsoka letsy ka aloha jerena fa sao dia moka na vato kely na koa potikazo. Lasa hoe zay fa afaka ka afaka. Tena dia fijana ariny tsy nahavoan'ny tongotra elahy teo so fa le zara-pamaky no nahakasika ny ranjony lahy dia naratra kely fotsiny fa raha lela-pamaky angamba dia loza ny nanjoantsika. Jereo ny fitsatoko ny lela-pamaky amin'ny tany so ihany keo lahy fa niala lavitra fa ratsy zany dia tany amin'ny lahy no nifatratra teo aleo aloha hitady ravina ho tsakoana atao amin'ity tongotra elahy ity ampijanona ny ratsy hitaran'le fery. Itsy le tsy misy satroka aza maratra eo akaikin'le famaky eo entiko fa mila miafy kely ala fa somary mangiry firy izy ity anganary lahy tena miala tsiny lesy ry Lemena kitay anay no alaina nefa dia elano naratra. Raha izay nanapily lahatra izay dia tsy tokony hiteny an'izany akory alahy. Ao mpifanafody fa tsy maintsy azo koa rehefa avy eo ny amantsy ny toetrako dia tsy mba tia milavolevon'izany eo amin'ny fiainana. Ary rehefa natomboka dia tsy maintsy faranana na nofo na ozatra na taolana na kitay mozatra aza. Tsy mety no mijanona fa raha mbola azo atao dia aleo mandroso ohatrany. Eo amin'izay ary kay mangiry firy tokoa letsy izy zany miafy kely alahy fa tsy maintsy sitrana io ka mafy alahy ry Lemena mariny kay sambatra lesy ny ray aman-dreny raha ohatra ny toe-tsain'ny lahajodolo ny toe-tsain'ny tanora ankehitriny zany ve letsy. fa tsy Lemena vitsy tsy tazako mamokovoko makavily letsy ambava paritry. Tena miasa aloha raha zanatra ivoreniny sy Lemena reto ka olona be fikirizana sady tompon'ny azo tona zareo ka mendrika ho alaitra akasy atao modely indrindra ho an'ireo mpiasa ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Aleo anatonako eny ao ve izany ry Lemena
le rija dia ahoana? Somokotra ery ngeny akamako izany e. Nga hita letsy maka vila le omby kelinay ireny fa rera-dasa lahy dia mba totohanana amin'ny tondo fa tony tsy vidim-bola e. Zahay mantsy le tsy mba manana fananana be ohatra nareo ko. Sady efa nahazo betsaka ngela zany e. Izy daholo ve reny miangona ambony taly reny? Ie, izy daholo reny ka. Ary aiza ny kitapo asiana an'ireto izy e? Ery amin'ny vala kely farany ambony ery amin'ny sakasaka maina ery e. Misy vily le fa azo kokoa mantsy eo ambaniny eo. Kitapo mena rirany reny le izy sady nitsindriky vatsotsofiny rivotra. Ka raha zany deo fa apiko lahy matratra an'ireto efa azon'lahy reto ao anaty gony ary amin'izay koa mba vetivety. Aiza kosa letsy za nge efa hijanona amin'izay fa efa hipiko izao ny kitapony reto fa be loatra e. Zao no ataoko an'lahy le mena. Ahoana? Efa namana akaiky ny nandraisako an'lahy dia tsy tokony hifampiafafitsika. Tsika raha teo mpiray tanàna ihany. Sa tsy tiany lahy aloha ny fanapiako e. Ka sao dia manahirana ko elandro ka vilona nefa jereo ange ny paoziny lahy sy reto akanjo lahy madio be e. Tsy maninona lesy io a. Le ahitra sy vilona koa nge madio be fa tsy hoe misy fotaka e. Ary le tongotra lahy ve aloha tsy maninona e? Tsy maninona ka. Efa maina ny fery fa nasiany mama ravikazo manamaina azy. Tsara zany ka. Fa hoe lahy mba omeo ahy ny antsim-bilona iny anandramako jinjako raha mbola mahay fa efa ela zay ny mikasika an'izy ireny farany a. Zany ve? Ty ary dia tandremo sao maratra. Aza matahotra lahy e. Hoay, ary elahy kay tena mahay mijinja ahatra be a. Tsy nampoziko letsy. Nareo mantsy toa variana loatra tany an-tsekoly ko. Zay nge le fa nilazaiko an'lahy hoe olona miaina sy mivelona ety amin'ny tontolo ambanivohitra zay e. Tamin'ny fiakaran'ny vary farany teo ireny aho zao no nandray antso baraingo totoy ny jinja vary. Ty amin'izay aloha ny antsy lahy dia ajanony amin'izay fijinjana io fa aloha izay efa azo no avory afatratra ao anaty kitapo e. Reny ambony lavitra ireny no taoniko ety akaiky ety miaraka amin'ilay kitapo. Eny ary e, dia mankasitraka letsy a. Natolotry ny Orange. Cahier l'étudiant. Ilemena. Tantara mitohy nosoratany Jedy John Faniambinintsoa na Jedy Faneva. Novelomin'ny Louise Ravelsoa sy Nanja. Niaraka tamin'ny Christophe Rabearmanana, Zoma amin'ny Rina, Faly. Nandray feo mamiaro vony, nandrindra raha teknika, ao na natontosa, Nanja Razafondrakoto. Ity tantara ity dia nalaina tamin'ny tononkirany Fani, ilay mitondra ny lohateny hoe Ilemena, fa mahatantara azy dia nitarin'ny mpanoratra izany ho azo lalaovina nonjam-peo ary efa nahazona lalana tamin'ny Ifani izay tompon'ny hira. Mbola hitohy.